Miomana amin'ny fandraisana ireo mpianatra raha ampitso 12 aprily ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny sekoly eto Antananarivo. Ho an'ny sekolim-panjakana manokana dia nisy ny fanadiovana izay notanteraina androany 12 aprily. Izany dia mba hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Noho ny toetra raha eto an-toerana dia mety hisy fiovana tanteraka ny fandaharan'ny mpianarana. Ny efitrano izay andraisana andreo ankizy aloha zany no lahara-pahamehana eto amin'ny lycée Rabearivelo misy kilasy famaranana 12 isa dia araka ny toromarika izay nomen'ny filohan'ny repoblika zany hoe ao anatin'ny salle de classe anankiray dia ankizy ray isaky ny table banc zany dia zany hoe mazava ho azy zany fa ny ankizy ray kilasy tsy maintsy mizara anankiroa dia mazava loatra zany fa lasa doublé nisan'le kilasy zany hoe raha 12 lasa 930 dia ireo salle 930 ireo zany no diovana tanteraka mihitsy andraisana amin'ny ankizy. Dia ny fiomanana ihany koa voakasika be indrindra ny fiomanana ihany koa ny emploi du temps an'ny ankizy dia efa voalamina ihany koa zany mahakasika an'izay emploi du temps izay izay andraisan'ireo mpampianatra ireo mpianatra ireo. Nisy fiovana be mihitsy satria zany tsy le emploi du temps nahazatra fa tsy maintsy niravana tanteraka mihitsy iny moa ny fianarana koa zany tapakandro ihany amin'ny fitokatra amin'ny 12 ora dia izay dia niteraka fiovana angizabe zay. Nisy fepetra ny meny alohan'ny tenenany hoe miditra sekoly ny mpianatra dia na mifepetra izy hoe ajaina ny elanelana zazara isaky ny dabilio ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony dia le resaka najaina ny elanelana dia zaraina salle ny ankizy. Mpampianatra koa tsy inona tsisy afa-tsy classe de 3e ireo aloha zao ny voalohany mianatra dia ny mpianatra zany disponible afaka miandry ny sasany na mampianatra atsy ny ohatra ny matiera ray dia ny ray mampianatra azy dia efa madika fotsiny ireo avy. Raha ny mahakasika ny fanafody covid organique kosa dia tsy ho terena akory ireo ankizy hihinana azy ity. Mbola mandamina mahakasika izany indrindra ny tompon'andraikitra. Rehefa tonga aloha zany zao le fanafody dia mahakasika amin'ny personnel izaran'izay aloha zany mbola tsy izay directive rehefa tonga eo fanafody dia mbola misy directive omeny zareo tompon'andraikitra be dia ho anay zany ny personnel efa mivonona ho an'izay zay raha misy ataon'ny personnel atao amin'ny lycée Rabearivelo.